Ifanentsika indray ny piasan'ny commune sy ny mpitondra posiposy manomboka ny latsinainy 7 ny volana oktobra ho avy izao amin'ny fitakina ny quittance ho an'ny posiposy. Tamin'ny taona 2014 no nisy ny fandoavana faran'ny quittance raha ny vaovao ray. Mitentina 3,000 ariary isaky ny posiposy ny vola tokony aloha. Hanao fagnenjehana zahay hanao opération hanambotra an'ireo posy izay mbola tsy nagnefa hetra anazy. Nefa mariako etoana raha ohatra ka manefa hetra anao amin'izao fotoana dia tena hetran'ny posonao ihany no efainao. Fa raha tonga kosa opération ka tafiditra ato agnatin'ny valan'ny Lavoria nareo miditra amin'ny agnaran'ny frera gejain'ny commune ato dia hagnefa amende de frera ary tsy maintsy magnefa ny hetra io mipetaka autocollant nareo izay vao mahazo miboaka ato anareo ka araka no abolan-drazana manao hoe zavatra vitany anamalao tsy aminona vantotra ko aleo vitaitsika io hetra io mba tsy hisian'ny fifanomezantsiny. Manodidina ny 53 nisan'ny posiposy eto tapin-tanàna ny mahajanga amin'izao fotoana izao ary 790 amin'izy ireo no efa nanefa ny quittance mitentina 3,000 ariary. Manomboka ny 17 ny volana oktobra ho avy izao no anaovana savahao ny quittance ny ireo posiposy eto amintsika.